fiabenana arahanao eto amin'ny andramika izao sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo mivavaka fiabenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahabirakotry Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao tonteny sy fankairezana mivavaka fiabenana mivavaka fiabenana sambatra izay mbola miaino aho ka miaro tony mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo ao-tonambaravarako mialoha ny fiabenana amin'ny alina ny maso mba isainsainako ny teninao zavatra fiabenana zavatra fiabenana Alléluia, amin'ny fifirinana lehibe indray raha lasina vamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana amin'izao dia falipendray ny tenako mena aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy nisy atokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiabenana izay rano amin'ny fandarana andramika izao ny ankiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay vazy dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy ary dia matoky ihany koa fa mifampahireto indray tsika amin'ity androany ity tonga soa ianao dia randroano miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra koa nahatongavana eto tena misy raha ilan'ny tompo anao eto halleloia tena misy hafatra tian'Andriamanitra mba horenesinao eto ka dia maharetatra amin'ny farany dia aza raisina ho faty-antoka ny fahatongavanao eto fa tsy faty-antoka akory ny mihaino tenin'Andriamanitra fa tombontsoa manokana mihitsy dia tahiny tompontsika rehetra mialohan'ny zavatra rehetra aloha andaontsika aloha hivavaka ametraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra andao ampandrotsiana vavitsika Mario Torsina atsy Koweït izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana tahiny tompo ary raha Mario Torsina anao ny fitenenana. Alleluia, tahiny Jesosy pasteur mianakavy, tahiny Jesosy atsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambinana izao mbola ihary hivavaka atsika ny mbo antsika ny fotoana amin'izao alina manginana izao vavaka fiambinana izao ry Jehovah Andriamanitra arainy tsara indrindra mbola valy misaotra sy midera mankalazanao misaotra na ny tantananao anay sy mibenanao anay latraran'izao alina mangina izao tsy nirinenana tanjakesan'Andriamanitra fanoniro ny fanamasinao Andriamanitra andretsy tompo fitaovana izay ampiasainay eto Andriamanitra rakofondrana mahira zoelana fitapatapaka ny connexion tsirairay avy rakofondrana mahery telefoninay tsirairay avy rakofondrana mahery ny ordinatera izay ampiasainay tsirairay avy Andriamanitra indrindrandrindra fitaovana izay ampiasainay pasteur rakofondrana mahery Andriamanitra zoelana fitapatapaka ny connexion tsirairay avy Andriamanitra ary ny mpampinazy hitondra ny hafatra sokafy ny vavana ampitendren'ny lehilan'Andriamanitra ahafahana hanambara ny hafatra izay hitondranao azy Andriamanitra sy famelabelarana izay ataon'ny pasteur Andriamanitra ataovy tamin'oloka ny fonay amin'ny tenin'Andriamanitra mba horakitinay ao am-ponay izay tena ambarany mpanomponay eto Andriamanitra ary raha misy tsy mety fanaka ny sitrapona ataonay Andriamanitra mamelany hery mamindrafo aminay Andriamanitra andretsy mpanomponazy hitondra vavaka ny firenena Andriamanitra mba hipaka amin'ny firenena izay vavaka sandatra anay eto Andriamanitra raha misy tsy mety fanaka ny sitraponay fonanay sy bebanay amin'Andriamanitra mamindrafo amin'ny Andriamanitra mamelany hery ny asan'ny devil sy satana ny sorohanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony Sabato tsy nankely nampahefana amin'ity fandaharana ity amin'ny anaran'i Jesosy no androany izany ny asan'ny devil sy satana izany
raha ny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Sabata. Nahitry ho anareo ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka amin'ny anarana mbavy Hortensine, Marie Hortensine. Dia Jesosy any maro fidianao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany. Mahaleza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Ny tsodrano lahy soary ny tsodranontsika ao amin'ny boky Isaia toko 7 andiny fahaefatra hatramin'ny 4:10 sy 5:10. Isaia toko 7 andiny 4:10 sy 5:10 ny tsodranontsika amin'ity androany ity izay tombo vaky toy izao amin'ny Jesosy manao hoe: ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Imanoela. Rehefa mahalalana andany ratsy hifidiny tsara izy dia ronono mandry sy tantely no vinany. Alleluia. Amen. Raha fidinina zany ny tsodrano dia izao hoe Andriamanitra manome famantarana ho anao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe hanananaka ny Virjiny ary ny ka hiteraka zazalahy, ny anarany atao hoe Imanoela. Ny dikany hoe Imanoela dia hoe amintsika Andriamanitra. Alleluia. Isy olona eto hoteraky ny fitahiana, hoteraka ny fitahiana. Alleluia. Ary zavatra tena fahasoavan'Andriamanitra tonga dia mahagaga zany raisinao zany. Alleluia. Dia amin'izay fotoana izay raha tianao ny toy, alleluia, izany fahasoavana zany dia tsotra ihany aoka ianao andany ratsy sy vidiny tsara dia omen'Andriamanitra anao ny ronono mandry sy ny tantely ho tanteraka amintsika rehetra ny izany tsodrano izany. Namiditsy makirinina Koety tanteraka aminao anie zany Yama Koety, Melissobi Anjana, Arabie Saoudite, Tsiré Mbaramel, France, Angelina Demonchine, Erika Rak, France, Tinara Kotoarzaka, France, Jessica Patici, France, Kadaka Malala Sessène, France, Erika Rak, France, Marina Tiana, Canada, Sondola, Koety, Marie-Jo, États-Unis, Miriam André Malala, Allemagne, Itoto Nelina, France, Angelina Demonchine, Nassine Apostole, Madagascar, Love Litina, France, Jessica Patici, France, Marie-Angela, Dubaï, Artisanat de Madagascar, France, Someo, France, Kikirandrina Soul, Madagascar, Angelina Diamanchine, Artisanat de Madagascar, France, tous Jesus Malagasy, Allemagne, Mampiona, France, Manambotso, France, Bersava, Koety, Zana Monica, Dubaï, Jesus Nueric, Koety, Andra Clarice, Madagascar, Jesus Pandresy, Madagascar, Marie-Jo, États-Unis, Ingrid Soul, France, Aina Miarnena, France, Thierry Berthelot, bonsoir, France, Angèle Pagès, France, Rantali Marie-Charline, Madagascar, Marina Tiana, Canada, André Suzel, Suisse, Jesus Pandresy, Madagascar, Osmine, France, Sondola, Koety, Marie Jesosy, fa misy hoe anarany hoe Marie Jesosy, manarany hoe Jesosy. Marie Jesosy, sa Marie Reny Jesosy, tous Jesus Malagasy, Allemagne, Jesus Nuerico, Koety, Angvina Rodriguez, Arabie Saoudite, Jesus Pandresy, Madagascar, Artisanat de Madagascar, France, Nathalie Marie-Charline, Madagascar, Hortensine, Koety, Itoto Noelina, France, Nambijo Makrina, Koety. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra niraisinao androany? Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Alleluia. Za androany dia nitahian'Andriamanitra ny diako nandeha lavitra, nitahian'Andriamanitra ny diako tsara mandroso, tsara miverina, narovan'Andriamanitra tamin'ny loza. Alleluia. Dia nomeny ny anina sahaza, dia nambininy tamin'izay rehetra natao ho azy rery ny voninahitra. Inona no nataon'Andriamanitra taminao androany? Inona ny azonao amezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity? Alleluia. Anjaranao indray zao manoratra
afaka manoratra ianao a témoignage amezantsika voninahitra n'Andriamanitra dia alefako aloha ny hira dia aorinan'izay hira izay tsika ao anatin'izay hira izay a zahako a mamela mamaky ny témoignage nareo a dia hiditra amin'ny toriteny-tsika ao aorianan'izany. Toriteny izay hoentin-dranam-bavitsika kekerandrena solo izy dia hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mino finaritra dolary a dia tahin'ny tompo. Sonao ifupani Iza sosio Uwe wanilana Yunala mina Natira siyasa Oziswa Iliutaku Azadia wikuana Iti fukuma pancha Tekia sonao ifupani Iza sosio Uwe wanilana Yunala mina Natira siyasa Oziswa Iliutaku Azadia wikuana Iti fukuma pancha Asela Fumamaja Ozisosio Newanilana Umasichaku Asela Fumamaja Ozisosio Katielana Asila Sanawa Sitifu Wameka Simamana Samaya Tehena Afaselo Tisoso Asela Fumamaja Tisoso Newanilana Umasichaku Asela Fumamaja Tisoso Katielana Asila Sanawa Sitifu Wameka Simamana Samaya Tehena Afaselo Tisoso Hasafela na wangaina Iza sosio Ibitsiklamina Bahenu Izeso Nadia wantungu chaua Samutwera Fata jafai sanhazawa Vieke kuzesoso Hasafela na wangaina Iza sosio Ibitsiklamina Bahenu Izeso Nadia wantungu chaua Samutwera Fata jafai sanhazawa Vieke kuzesoso Asala Fumamaja Ozisosio Newanilana Umasichaku Asala Fumamaja Ozisosio Katielana Asila Sanawa Sitifu Wameka Simamana Samaya Tehena Afaselo Tisoso Asela Fumamaja Tisoso Newanilana Umasichaku Asela Fumamaja Tisoso Katielana
izy momba ianterantsika fa tsy jesosy tokoa halleloia mahafinaritra be rina misaotra mampinana ny nolotra an'izay izy zay a dia andriamanitra malifitianao halleloia vitombokeo amin'ny zokitody ny famakina ny témoignage satria izy anoatra voalohany a hoy zokitody hoe voninahitra n'andriamanitra iray ihany fa nomeny fitahiana koa teo aminay mianakavy sy tonga soa eto indray any io halleloia amen halleloia isaorin'andriamanitra hoy ny marina tianafa nandamina ny dosierako rehetra any amin'ny hôpitaly nanao négociation efa ho 4 semaines zay dia hoy aho tamin'andriamanitra hoe ampelantananao iny apetrako a androany ny valy dia nanaiky ireo dia raina jesosy fa tsara dia azadino no mary mahatianafa mbola nisy fijona vavolombelona ngeza lavitra noho izany tamin'ny androany teo amin'ny fiainanao a halleloia le ngeza tenenina halleloia akoatran'le zany dia teneniko koa ny kely anytseo kely moa reo fa za mahita hoe tena misy témoignage ngeza lavitra noho io koa teo amin'ny fiainanao androany a halleloia tsika hitan'ny olona sy hitan'i jesosy fa nitahiany tompoko tsika halleloia erikaraka halleloia mankasitraka nanavavolotansinina izy a tsara nira hoy Ranabavlina. On était Bertolo. Très bonne journée aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci. On est tous. Nous te rendons compte de solo quand Jesus fan vidi micro-ondes androany dia 15 € fotsiny le izy nefa mbola tsara be dia solo quand Jesus ihany koa nitantana ny diako dia tonga soma tsara atao trano indray dia teraiko Jesosy niaro sinomba ary nanome sakafo zaza ho any mianakavy kely halleluia tsara Jesosy. Oui, Jésus est vivant car il nous a aidés, protégés aujourd'hui, il nous a donné la santé, la force, le courage. Alléluia, la gloire revient à Dieu seul. Amen, alléluia. Alléluia, oui, Jesosy neriko voninahitra n'Andriamanitra iray ihany fa naratra zao fotoana izao indray tsy nanoloza tamin'ny ankonana alléluia, amen, zava-dehibe zany. Hoy izy soklinandro hoe alleluia misaotra n'andriamanitra lehibe fa tena nilamina tontolo andro anay mianakavy kely nataony ny ravaloha ny ariva teo dia narovany tamin'ny loza sy ny rofy koa dia izao tafahoana somatsara atao trano indray zay dia raina ny anaranomasina voninahitra ho azy irery ihany amen halleluia tsara Jesosy. Hoy ny Sarolinina hoe dia raiko isan'andro Jesosy malala nitantana ny fiainanay tamin'ny tontolo andro iny sy niaro anay tamin'ny ratsy rehetra ary namery sakafo zaza ny mianakavy halleluia amen tsara Jesosy. Tsy nanana izay mba hanterana afa-tsy anao a Jesosy malala hoy Andrina Giselle tonga sokola no laroso olga halleluia makasika kely le hira sady nandrotsirotso itojo hoe Ranabavy Berta misaotra n'Andriamanitra mahafinaritra ny tontolo andro nomeny anay mianaka izay zaza ary tonga soa eto amin'ny fandarana ho azy ny voninahitra amen halleluia. Misaotra antsika manao ala une Angelina Diamant dia raina Jesosy a tafafoa maraina natratra fandarana bavaka fiambenana misaotra ny tompo nomeny fahasalamana halleluia. Ao nazy izy Ranabavy Erika dia raiko Jesosy ozy izy a fa ny tontolo andro androany dia tena nilamina be sady nomeny hery sy tanjaka ary mbola salama ihany sady narovany tamin'ny ratsy rehetra ka mbola tafody atao trano halleluia amen. Ao izy Zokrozy Mina voninahitra n'Andriamanitra misaotra ny Jesosy fa nandalo tsara ny tontolo andro amen halleluia tsara Jesosy. Misaotra nareo na amin'ny voninahitra n'Andriamanitra misaotra nareo tamin'ny fijona vavolombelona Andriamanitra ne mbola amaly avy zato indray a mbola nonotra mihoatra lavitra amin'ny androany indray tamin'izay rehetra vitanareo a dia misaotra indrindra mankasitraka ho azy ny voninahitra. Hiditra avy hatrany ary tsika amin'ny tena androandro hoe tiana rikotoary zaka hoe misaotra an' Jesosy za noho ny fahasoavana nomeny androany rehefa adiniko tany amin'ny varotra ny clé depuis vendredi dia ho pastera zay ny teny indray andro hoe rehefa misy olona dia miady olana
dia miatria aloha sabata ny tao saiko dia Jesosy tehirizo ao tsara ny klehako dia androany ry ava malalina io ny klehako ny andry atao tsara dia ilay Jesosy voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra mahery aleloia amen tsara Jesosy mahafinaritra misy olona zay koa na ohatr'izay koa nangatabavaka ohatr'izay nisy problème ny tranga ohatr'izay koa izy dia andao hidirantsika sabata tsy hita ny telefôna tsy hita le telefôna aiza le telefôna adinany anaty taxi ozy izy le izy dia andao hentsika mbavaka aingana le taxi ndao entina mbavaka fa tsy maintsy tavaverina anareo zay telefôna zay tsy very satria misokatra andao ny compte Facebook ny banque en ligne rehetrarehetra ndao ahentsika mbavaka fa kasi amin'ny fanamasina ny chauffeur iny anatitra an'iny eo dia voninahitra Andriamanitra fa tsy le chauffeur nanatitra rehefa nidikondra atao an-trano dia tonga atao an-trano ihany dia tonga atao ihany le telefôna fa tsy adiny tany amin'ny taxi mahafinaritra inge zany alleloia anao izy zoky soamay fitenay Jesosy manana fa vita somatsara ny tolo andro nahazo fahasalamana hatrany mbola velonay na somatsara isika mianakavy tonga eto alleloia amen marina zany tahiny Jesosy sika rehetrarehetra misaotra anareo dia mbola mihoatra lavitra noho indray ny rapitsonareo alleloia alleluia tsara Jesosy ho an'Andriamanitra ny voninahitra hitratrany amin'ny ten'Andriamanitra ary sika izay hoentindrana vavintsika keke ao Madagasikara ka tonga dia ilay tsara ny baibolina dia tonga dia hiditra amin'ny telo toroteny-tsika dia ao aorianan'ny toroteny miverina tena koa mamelabelatra tahiny Jesosy ary ambavy keke anao ny fitenenana Fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra dia fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao pasteur. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika ilay havana ny amin'ity fotoana izay nomeny antsika androany ity indray dia fifaliana ho andray ny zarantsika ny tenin'Andriamanitra eto androany amin'ity vavaka fiambenana ity. Ka ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika eto ilay havana androany dia ao amin'ny Jeremia toko faha 1:30 andininy 7 ka hatramin'ny 14. Jeremia toko faha 1:30 andininy 7 ka hatramin'ny 14. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy soramandry ny famindrampo ho an'ny firenen'i Israely sy ny fanekena hatao aminy. Dia vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tany alavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo anao. Mbola hanorina anao indray aho ka dia hiorina ianao ry Israely viljina, ary mbola hiravaka mitondra ny amponga tapaka ao ianao ka hivoaka midiny mifaly. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity moa dia famindrampo ho an'ny firenen'i Israely sy ny fanekena atao aminy. Ny zanak'Israely dia nivadika tamin'Andriamanitra ilay havana, tena hoe nomonomonina tamin'Andriamanitra, nanao omby lahy volamena. Be dia be ny zavatra nataon'ny zanak'Israely teo anatrehan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ka tena natezitra an'Andriamanitra. Nahatonga an'Andriamanitra tena hoe nanafay an'ireo zanak'Israely ireo tamin'izany fotoana andro izany. Tena hoe nomonona, nanota, naditra ireo zanak'Israely ireo fa Andriamanitra ry havana tena hoe nanavaka azy ireo teo foan'Andriamanitra satria ireo zanak'Israely ireo dia efa olona novidiana ireo. Tsy namela an'ireo ahatra nampaharetana zavatra maro tany an-tany-hevitra izany nandritra ny fotoana maro ireo zanak'Israely ireo. Tena sarotra izany ny zavatra niainan'izy ireo tamin'izany kanefa
na kapany aza tsy tapaka na ny ainandro aza tsy nahafaty azy ireo sy ny zavatra maro samihafa satria naninona satria mbola nisy famindram-pon'Andriamanitra foana tao amin'izy ireo zanak'Israely ireo. Na dia ny fahaizan'Andriamanitra aza ny zanak'Israely ry havana dia mbola teo foana ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsy niala tamin'izy ireo izany famindram-pon'Andriamanitra izany ry havana malala. Eto ity tantenin'Andriamanitra ity dia miteny hoe mbola hanorina anao indray aho ka dia hiorina ianao ry Israely vijinina. Izany hoe hoorin'Andriamanitra indray ny fitiavany sy ny fanekeny ho an'ny zanak'Israely amin'ity teny izay voalazana eo ity. Fampielezana ho antsika rehetrarehetra izany ao anatin'izany teny izany moa ry havana dia hoe Andriamanitra dia mamindra fo amintsika, mahari-po amintsika Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ireo zanak'Israely ireo. Sika tena hoe mandalo zavatra sarotra, maro amintsika mandalo an'izany ary indraindray tena very hevitra mihitsy sika hoe tena hoe ho faty ao anatin'ity zavatra lalovako ity ve tena hoe ho rendrika ao anatin'ity zavatra hatrehako ity ve ary mety efa tena hoe mieritreritra mihitsy aza tsika hoe efa adinon'Andriamanitra ve izany no fisiako na hoe aiza ry Andriamanitra amin'izao zavatra miantra amin'izao. Fa tena Andriamanitra ry havana tsy manadino antsika naoviana izy fa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ry havana dia efa planin'Andriamanitra ary fomba hitezany antsika izany zavatra rehetrarehetra izany, fomba hitezany ny ara-panahintsika mba hahatonga ihany koa tsika tsirairay avy hankatohan'Andriamanitra satria indraindray tsika mety maditra, indraindray tsika mety hoe tsy miaino an'Andriamanitra dia manao zavatra tsy araka ny sitrapony dia ireo tsika ilay hampandalovin'Andriamanitra ilay zavatra kely ohatran'izany zavatra rehetrarehetra izay voalaza izany satria teto ny zanak'Israely dia naditra nomononmonina tsy nankatoha dia ny fahaizan'Andriamanitra izy ireo nampandalovin'Andriamanitra zavatra sarotra be izy ireo tany hevitra tany. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra kosa ry havana dia tsy mba nisorony tamin'ireo zanak'Israely ireo mihitsy tena hoe napetrak'Andriamanitra teo foana izany ilay famindram-po ho an'ilay zanak'Israely. Dia eto ry havana dia tena hoe mampahery atsika ianao izay ao anatin'ny fizahan-toetra mamay, ianao izay ao anatin'ny zavatra sarotra amin'izao fotoana izao mandalo olana maro dia izao hoe tsy manadino anao Andriamanitra. Mahatsiaro anao manokana foana izy ny famindram-pony dia tsy maintsy hoe teo foana andrakofany ianao omeny ianao mandrakariva ilay famindram-po lehibe avy aminy fa mahereza foana ianao, mahereza miatrika ny zavatra izay hatrehanao androany fa Jehovah dia miara-mandeha aminao foana ao anatin'izany olana izay misy eo aminao izany. Mijery anao manokana foana Andriamanitra ry havana, tsy mandaona mahafoy anao izany Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fitomaniana ry havana, jerentsika ao amin'ny fitomaniana toko 7 andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Fitomaniana toko 7 andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Izany Andriamanitra ry havana, izany Andriamanitra rehefa miasa tsy te hampahory anao izy, tsy te hampaharitra anao amin'ny zavatra halalovanao izy fa mamindra fo foana izy, mamindra fo aminao foana izy dia mahereza isika fa Jehovah Andriamanitra dia tsy hanary anao mandrakariva ao anatin'izany adinao izany ry havana, araka ny voalazany hoe tsy hanary anao mandrakizay izy, eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony
fa tsy sitrany no mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Nandalo rivo-doza teto Madagasikara, taty Madagasikara moa zany. Ny rivo-doza amin'izao zany akory tsy hoe aharitra eo aminao foana fa zavatra mandalo ihany zany, mandalo sy miserana ihany zany zavatra izany. Ary ao anatin'izany zavatra mandalo sy zavatsarotra lalaovana izany Andriamanitra dia tsy manary antsika izy. Tsy manary antsika izy fa mijery antsika mandrakariva ary havana, miahy antsika izy, miaro ny ankohona antsika foana izy ao anatin'izany zavatra izany. Fa amin'ny fotoana ohatr'izao dia fotoana hoe anavahan'Andriamanitra antsika izay olona manompo azy, mba tsy hoe hiatra amintsika ny loza na fahafatesana indrindra fa tena manavaka antsika foana Andriamanitra manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra nalaovantsika izany. Dia mampahery antsika rehetrarehetra ary havana malala amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia samy mahery daholo tsika tsirairay avy manoloana ny zava-misy, manoloana ny zavatra atrehantsika tsirairay avy. Dia mankahery antsika mba hiorina mandrakariva ao amin'ilay Jehovah Andriamanitra dia fanondram-po sy miantra. Dia averina ho an'Andriamanitra irery ihany ny era sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka andrinanao anampavy kike. Aleloia, tanatin'izany teny mamy be izay nentinao teo zany Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra sy pasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dia sotra antsika rehetra koa mampahery sy mankasitraka azy amin'ny izay nisy fotoana tapaka kely mampahery azy ireo amin'ny fisaorana izay ataonareo dia mampahery andry zareo ka dia nareo koa dia saorana. Aleloia, mampahery andreto manompin'Andriamanitra tsy eto amintsika ireto. Andriamanitra manankiray pasoavana koa ny amaly fitianareo. Amen. Mahafinaritra be mihitsy ity teny ity. Jeremia 1:30. Jery ny resaka fitiavan'Andriamanitra tsika androany. Jeremia 1:30. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Aleloia. Koa izany no mpaharitako ny famindrapoko ho anao. Aleloia. Ajanontsika eo aloha. Tany lavitra any izy no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Koa izany no mpaharitako ny famindrapoko taminao. Mba hatanteraka amin'ny fitiavana mandrakizay dia tsy maintsy hampaharitana ny famindrapo. Ny mahafitiavana mandrakizay amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olona no mahatonga an'Andriamanitra mamindra fo foana amin'ny olona. Aleloia. Fa raha vao tsy mamindra fo Andriamanitra dia tsy tia intsony dia tsy mandrakizay ilay famindrapo. Dia hamparetin'Andriamanitra izany ilay famindrapo ho antsika satria tsika tiany. Ary ny fitiavany tsy fitiavana mandalo. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1. Aleloia. Any amin'ny epistily ny Jaona 1. Jaona 1:4. Isika hozy izy tia satria izy efa tia antsika taloha. Aleloia. Ary ny isika tia satria izy efa tia antsika. Fa tsika tsy nahay an'Andriamanitra meloha izany. Isika olombelona mahatonga antsika tia an'Andriamanitra dia nisy zavatra izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Jereo daholo angelitsika rehefa miteny hoe tiako ianao Jesosy. Nisy zavatra atao. Fa nivonjeny ianao, nafahany tamin'ny olana ianao, nafahany tamin'ny ditra ianao, nafahany tamin'ny fahafatesa ianao, nosranony tamin'ny aretina ianao, sy ny sisa. Dia izay no nahatonga antsika tia anazy. Fa raha tsy mbola nisy ninina tsy tia an'Andriamanitra izany tsika. Fa Andriamanitra kosa tsy nisy ninina.
de tonga de tiatsika ozy izy ny de autonomie zasika maki de autonomia toko fito alleluia andininy fahenina hatramin'ny valo tena tiako mba marianao amin'ny baibolinao mihitsy ty teny ty raha mety mbola tsy voamarika eo na mety efa voamarika efa ela fa raha azo marina atao efa misy marika amin'ny stylo manga amin'ny stylo mena amin'ny stylo maitso satria efa imibedam-pianakasika anazy zany izy ty alleluia ny ten'Andriamanitra Deutéronomia toko fafito andininy fahenina angevaka itsika alleluia aozy ny ten'Andriamanitra fa firenena masina ho an'i Jehovah-Andriamanitra ao ianao fa ianao efa vidin'i Jehovah-Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa niraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fitianana anareo fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra azy alleluia fa inona ozy izy fa nitiavan'i Jehovah nareo sy nitandremany ny fianianany sy izay efa nianianana tamin'ny razanareo izay nitondran'i Jehovah nareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavotana anao tamin'ny trano nanandevozana dia tamin'ny tanànany Farao mpanjakan'ny Egypta azonareo izy zay teniny vakiako zay raha tsy mamaky tsara tsika dia tsy azontsika io averiko vakiny ary izy toa namaky izy dia tsy azoko tamin'izany ankehitriny izy azoko dia azavaiko anao averiko ohatrany hoe tsy azo tsara zany tiany tenenina raha averiko zao le izy dia zao miteny hoe fa firenena masina ho an'i Jehovah-Andriamanitra ao ianao fa ianao efa mividin'i Jehovah-Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa niraketany fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidiananareo fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra azy andininy fahavalo raha ohatra zany ny teny le tena hoe tsy ny hamaroanareo anefa no natonga anareo zao zany ny hevitra io tsy ny hamaroanareo nareo araha vitsy fa tsy ny hamaroanareo no natonga anareo ho fidin'Andriamanitra ho rakitra soa fa ny nitiavany anareo fitiavany fotsiny tsotro zay valiny io le andininy fahavalo raha tsy mamaky tsara tsika dia tsy azontsika le izy fa ny nitiavan'i Jehovah nareo sy nitandreman'ny fianianana sady tianareo no nitandreman'ny fianianana zay efa nataony satria tianareo natonga azy ny anina dia satria no fitiavany alleluia dia mahavariana hoe firenena masina ho an'i Jehovah-Andriamanitra ianao efa novidian'i Jehovah taizany natomboka ny fidianan'i Jehovah io taizany ny atombohany zany reto resaka ny zanak'Israely tsika eto misy tantara tany aloha tany toka maky ten'Andriamanitra sy ny bokin'ny Romanina toko fasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ny ten'Andriamanitra manao hoe araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no halako misy olona roa zany eo Jakoba ny tiako Esau halako iza moa Israely i Jakoba nge no Israely ary iza moa zanak'Israely misy zanak'i Jakoba nanomboka tany amin'izy roa lany ny tomboka io tantara io tian'Andriamanitra Jakoba Esau halan'Andriamanitra dia nanomboka teo no fidininy zanak'Israely tiany fotsiny tsotro zao no ny amin'ny Jakoba mpanompony alleluia androany za tena aminao rehefa namalala hoe misy occasion ngeza be izay tokony tsoavotritsika ty satria nahoana misy fahasoavana mandalo eo amiko sy eo aminao
ny olona izay tian'Andriamanitra ramana dia ny olona izay manaiky azy. Ny olona izay manaiky azy, averiko ilay teny teo fa firenena masina ho an'i Jehovahandriamanitra ianao, fa ianao dia efa mividian'i Jehovahandriamanitra ho rakitra firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra. Sy noho ny hamaroanao tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fitiavanareo, fa ianareo dia visy noho ny firenena rehetra azy, fa ny nitiavan'i Jehovah nareo sy ny hitandreman'ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no hitondran'i Jehovah nareo tamin'ny tanany mahery sy nanavotana anao tamin'ny trano fanandevozana dia tamin'ny tanany Farao mpanjakan'ny Egypta. Teo ihany koa no nitsiry indray koa ny fitiavan'ny zanak'Israely an'Andriamanitra, satria natsapa kosa ny zanak'Israely hoe tena tany amin'ny tany nandevozy nampijaliany Farao angeravany. Tsisy fiainana angeravana atao Egypta zany fa inona ny zavatra tonga fotsiny tsotro izao Andriamanitra, tsy nisy takalony. Ny zanak'Israely nge ataorina nanafahana anazy ry havana vao nampianarana nanompo an'Andriamanitra. Ny fampianarana namen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tany amin'ny tany efitra 70 taona tany vao nampianarana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mba hahalalako ny ao am-pony dia hoetika ny amin'ny tany efitra izy aloha, mba hahafantarany ahy koa tany amin'ny tany efitra nge ry havana Jehovahandriamanitra vao nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely, vao niteny tamin'ny zanak'Israely hatramin'izay izy Andriamanitra tsy tony nahafantaranareo ahy fa manomboka eto dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Tany amin'ny tany efitra no nitenenany izany, tany amin'ilay trano fianarana, tany amin'ilay sekoly, halleloia, sekoly fanasitranana, sekoly fianarana dia ny tany efitra zany. Tany ny zanak'Israely vao nanomboka. Tena io ny hira ataontsika misaotra ny sandola, tena io mihitsy ny hira mety amin'izany, ohatra dia ataontsika mihitsy io halleloia. Misaotra ny sandola tena ataontsika mihitsy io. Fantso. Sao dia adiniko mantsy rehefa avy eo dia aleoko tonga dia alefa teny izao. Dia soratana teny izao. Misaotra sandola, halleloia. Tsy nitiavan'Andriamanitra antsika, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika. Jehovahandriamanitra ny tia meloa, izay vao isika. Ny zanak'Israely zany tany efa nafahana vao nianatra nyity, vao nanomboka ty, ary izy ty io dia mbola tsy haitsika tsara fa ole Jeremia teo tany lavitra no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao, izany naparitako ny famindrapoko taminao. Mbola norona anao indray ka dia iorony ianao ry Israely virjiny, ary mbola hiravaka mitondra ny ponga tapaka ao ianao ka hivoaka amin'ny dininy mifaly. Jerenareo tsara ny virjiny zany dia virjiny. Nefa ny zanak'Israely dia matetika koa tenen'Andriamanitra hoe nandeha nijangajanga tamin'ireo andriamanika hafa. Dia nijangajanga hoe dia mbola ho virjiny. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra na dia ny nijangajanga azy dia mbola tsy ho ny virjiny. Halleluia. Na dia ny nijangajanga azy dia mbola afaka tsoin'Andriamanitra indray hoe virjiny, ary mbola ho ahorona indray. Misy anina zay misy hôpitaly klinika malaza be mihitsy any haiko izay na any Inde na any Dubai. Dia mampalaza an'io klinika io dia izao ny zareo arabo silamo ireo be no misy hoe tsy mahazo vady intsony ny vehivavy raha vao tsy virjiny. Tsy mahazo vady intsony, tsy hoe tsisy manambady raha vao tsy virjiny.
dehibe mihitsy vehivavy tamin'ny fahatanorana efa nijangajanga de rehefa alohan'ny mariazy indray izy de miditra ao amin'ny klinika io de io klinika io manam-pahaizana manokana momba ny fananahana de averina ho virjiny le vehivavy. Misy zany klinika zany de zay vehivavy rehetra te hanambady indray de averinao de karakaraina atao opération de verina virjiny de manambady izy de faly ny vadiny nahazo vady virjiny efa izy efa avy naka tsirony tamin'ny ditra sy ny fiainana isan-karazany fa mbola mihoatra navitra n'izany Jehova ry havana. Ny Jehova de zao ny an'le vehivavy miditra anaty klinika teo fitahana le vady fitahana zany le vady ho azy za mbola virjiny mbola tsy anaka tamin'izaniza mihitsy aho fa ny an'i Jehova mihitsy ny mahafantatra ireo karazana andriamanikafa no tompon'ny zanak'Israely tsisy miafina aminy nalehan'ireo manomboka tany miomby lankely volamena ka hatrany amin'ny bala sy aritasita sy asera fantatra Andriamanitra hitany daholy fa eto indray ny mahasamihafa azy le vady mihitsy no manorina indray an'ilay vehivavy janga ho vehivavy ho virjiny manaiky ny sainy manaiky ny fony manaiky ny fanahiny manaiky an'io vehivavy le lehilahy arabo teo manambady an'le vehivavy avy tao amin'ny klinika voafitaka fa Jehova ndray tsy mahatsiaro ny tena ny voafitaka satria hitany tsisy miafina aminy zava-mitranga fa izy mihitsy no manaiky anorina indray. Alleluia. Ry havana malala fantaro manomboka androany fa mbola vonina anorina anao indray Andriamanitra mbola vonina anorina anao indray Andriamanitra mbola tena vonina ny andray anao indray Andriamanitra ny fahalotona ny faratsiana ny fahotana izay nraisitsika tany ivelan'ny tranony tsisy miafina amin'Andriamanitra zao mbola izy indray ny anadio andreo ary izy indray no andray. Misy tantara zay tantara tsy haiko japonais mandeto ndreto sa inona moa izy zay japonais fa misy vady zay ity rangahy ity de tena maditra ny vady zareo tany mbola tanora kely zareo de efa mivady de mbola kely zareo mbola vao tanora kely de nivady de vao mivady zareo de tena voaloha-pitiavan'le ramatoa le rangahy de voaloha-pitiavan'le rangahy koa le ramatoa fankatia be mihitsy ry zareo fa avy eo no ny taty arina ohatry ny lasa ny asa lavitra le rangahy de nanomboka nahalala vehivavy hafa de nanomboka nampirafy de nanomboka nijangajanga de nanomboka nanana fiainana de fantatry le vehivavy de miteny daholo ny olona hoe isarao iny ohatr'izao de izy voaloha-pitiavako iny vadiko iny izy nefa lasa endrasako iny ozy izy de lasa le rangahy mandeha any de verina avy any sady lany vola no reraky ny fiainana de mody eo amin'le ramatoa de karakarain'le ramatoa karakarainy de velombelona indray le rangahy metimety indray de lasa indray ary zany izy mandeha mialo zany maharitra 5 taona 4 taona ohatr'izany foana de verina kely eo amin'le vady indray izy 2 volana 3 volana de niteraka de mivady aman-jany eo 2 volana 3 volana de lasa indray 5 taona 4 taona zany foana ny fiainana de le ramatoa de miandry anazy foana efa lehibe mihitsy le rangahy de mbola miverina avy any ndray de efa tratran'ny karazana retina cancer tosidra de efa olona reraka tena reraka sady efa antitra ny tare efa reraka ny vatana de miverina nody de zao am'izay mifatsapany rehefa voatonga ato an-trano ary ianao zany izy tanora be ary ianao ty izy mbola tena mahafatifaty kely ianao ty mahafinaritra ary ianao ty tsara tarehy de ianao nefa ozy izy tsika io izy raha maty samy tsara tarehy samy nafinaritra tsika io tsy mifankakay zao izy ny taonatsika fa ianao reraka ny ivelany any de isaky reraka avy any ivelany any ianao
dia mody eto zaho izy ato mikarakara vatana mikarakara tena mikolokolo ny vatana sy ny rehetrarehetra anomana le 3 volana iverenanao halleloia dia voakolokolo foana zaho tsy fantatra ireo vinao niverina fa ataoko niverina foana ianao isan'andro dia mikarakara vatana dia manao manjamanja dia satria mieritreritra hiverina foana ianao androany ny fotoana andehananao maraina iny ozy izy dia tsy miverina tsony ianao raha tsy afaka 3 taona 2 taona tady fa isan-kalina dia miandry anao foana dia manamboatra sy mikarakara tena foana miandry anao hiverina ianao izy izy tsy miverinentanao raha tsy reraka tsy miverinentanao raha tsy marary tsy mba nakatsirony an'izany hoe ianao zany mihitsy hoe tena ao tsara fa dia ohatr' izany antsika riavana amin'Andriamanitra nefa rany moa tena latsa-dranomasy io lahy io nieritreritra an'izany dia nefa rany nijanona tamin'ny raha matoa tanteraka amin'izay izy ho aiza ntsony koa fa reraka fa tsy lasa iza ntsony zao nge riavana Jehova miandry antsika Jehova tsika manolo Andriamanitra tsika manolo Andriamanitra foana manolo Andriamanitra foana ny zanak'Israely fa Jehova Andriamanitra tsy mbola nanolo firenena na dia indray mandeha aza reo ny anazy dia reo ny kapohany reo ny ahitsiny fa reo koa ny tiaviny dia reo ny asoaviny alleloia ny firenena hafa zany riavana malala manota sy ny sisa tsy ataony Jehova ninina fa zanak'Israely vao mietsika dia ahitsin'Andriamanitra fa rehefa miantso koa atsoy dia ho valikana ny tenin'Andriamanitra dia avaliny foana ihany androany zany teteny aminao ny fialantsika amin'Andriamanitra dia maharava ny fiainantsika isika dia tahaka ny tempoly anankiray misy tilikambo mijoalajoala tadidio fa amin'ny fotoana ianao miala amin'Andriamanitra isak'izay misaraka amin'Andriamanitra ianao dia misy parti rava eo amin'ny fiainanao misy mirodana eo amin'ny fiainanao tena rabaka tena nge le fiteny hoe mirodana olona lasa mirodana be fa rodana be ianao izy ny olona ny kristianina ny tena rodana raha vao miala amin'Andriamanitra misy parti mirodana misy parti rodana foana ny fiainantsika amin'ny fotoantsika miala amin'Andriamanitra amin'ny fotoantsika miala manalavitra kelin'Andriamanitra misy parti mirodana kely foana ny fiainantsika mety ny tempoly zany moa misy hatramin'ny eny akanjany tempoly dia misy ny manda dia misy ny tokotany dia misy ny tempoly misy hatramin'ny tilikambo anjaranao mandinika inona tamin'ny tempoly inona tamin'ny tempoly ny rava tamin'ny ianao miala tamin'Andriamanitra ny sasany amintsika zao mety efa tsisy fehfontsony miditra daholo zay fahavalo tehitra misy amintsika efa tena ny tilikambo le ahitana mihitsy tena io ny tempoly avy ale lavitra iny ny rodana mety misy amintsika ny rindrina rehetrarehetra efa nila ny ray manontolo efa mirodana mety misy amintsika efa tsisy tafontsony fa nirodana mety misy amintsika efa korotam-bato fotsiny sisa inona ny mahatonga an'izany Jehova ve mahatonga an'izany ny velantsika amin'ny Jehova no nahatonga an'izany fa vao mafana ny teneniko anao hitanao ndray avana ny tena mba mahatombotsika manana an'io Andriamanitra io dia zao io rery ny Andriamanitra manana fitiavana mandrakizay io Jehova Andriamanitra io rery no manana fitiavana mandrakizay ny Andriamanitra hafa tsy misy ohatrany mahatonga asanao mbola eto androany satria tsika orina indray foana misy fanorenana foana hatramin'ny rahantsika tamin'Andriamanitra hatramin'ny rahanao tamin'Andriamanitra ianao zao mety tsy nanisa fa Andriamanitra mahavita manisa an'izany impirina orina indray ary ianao io hoy ny tena vany mbola hanorina anao indray ka dia aiorina indray ianao ary Israely virjiny alleluia tsy fantatro inona ny parti mety mirodana amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao ireo rehetrarehetra izao ny mahatonga an'ireo dia izao ny fialantsika amin'Andriamanitra ihany
vao miala amin'Andriamanitra tsika dia misy fefimorodana. Ny tanàna tsy manda dia marefo satria idiran'ny fahavalo foana. Ny tanàna afaky ny androso, ny tanàna matanjaka ry havana tao amin'ny Baiboly tamin'ny testamenta taloha dia ny tanàna misy manda, avo ny mandany. Alleloia. Zany mahatonga ny olona vao avy any amin'ny fahababoana, vao miditra amin'ny tanàna tamin'izany, miverina avy tany amin'ny fahababoana, dia ny manda aloha ny atao voalohany. Ny manda aloha ny atao voalohany. Satria rehefa mitsangana ny manda, dia efa afaka miasa tsara aloha anatiny ao manorina ny tempoly. Fa raha ny tempoly na ny trano no ataonao voalohany, nefa ny tanàna tsy manda, dia miditra ny fahavalo, dia manimba, mandrava, maningana sy mamono. Androany amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, misy olona hoahorina indray eto androany. Misy olona eto efa nisy zavatra nirodana teo amin'ny fiainany. Tsy fantatra koa te an-javatra maro nge ravana ty fiainantsika ty. Fa zao hoahorina indray ianao. Mahatonga anao ahorina indray dia zao satria tian'Andriamanitra ianao. Ary mahatonga anao mbola ahorina indray dia satria tiany mandrakizay ianao. Androany teteny aminao mana hoe io fitiavan'Andriamanitra, fitiavana mandrakizay io ry havana, rehefa Andriamanitra miteny hoe mandrakizay dia tena mandrakizay. Misy fotoana Andriamanitra tsy miheno ny zanak'Israely mandritra 900 taona. Fa 900 taona izany kely raha miohatra amin'ny mandrakizay. Misy fotoana mandritra ny 12 taona, mandritra ny 20 taona, mandritra ny 19 taona sy ny sisa. Afon'Andriamanitra ny zanak'Israely. Fa hitanao reny na dia 900 taona tany Egypta aza, mbola tsy mandrakizay zany 900 taona zany. Andriamanitra zany afaka mamela ny zanak'Israely 900 taona tsy henony. Zany 900 taona zany nefa tsy mandrakizay zany. Ao izy le fotoa manina ny vakindrana baptiste eto, tsy hanary mandrakizay ny tompo izy. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiandry any araka ny habean'ny famindrapony. Fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsy hanary mandrakizay. Misy fotoana zany mety manary izy. Le izy manary iny tsy hoe manary mandrakizay, fa ny fahatsapahan'ilay olona mihitsy hoe very aho. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia nody ny sainy, mahatsian'le le zanak'Adala, dia nody ny sainy, mandrapody ny sainy fotsiny io. Fa rehefa nody ny sainy dia nanapa-kevitra izy hiainga azao. Halleloia. Le tsy hanary mandrakizay zany mandrapody ny sainy, mandra-panapahany hevitra hoe hody azao. Halleloia. Fa tsy mandrakizay akory. Fa ny mandrakizay ao amin'Andriamanitra fitiavana. Halleloia. Fa tsy fanariana mandrakizay. Eny mety mampahory izy. Iza moa ny olona ampahory ny zanany endry? Ianao efa nahita ray aman-dreny mampahory ny zanany endry? Tsy misy zany. Fa Andriamanitra koa tsy mampahory ny zanany endry. Hoy ny ten'Andriamanitra tsy hitra ny mampahory na mampahelo ny zanak'olombelona. Fa ny elokalo io ihany ange hoy Jehovahandriamanitra. No hevitra mampisaraka aminareo. Iza nanangana ny hevitra? Tsika ihany nanangana hevitra. Jehova tsy nanangana hevitra, mandrava hevitra. Vao maty Jesosy dia rofotra ny lamba atao amin'ny tempoly. Lamba atao amin'ny tempoly manasaraka ny hevitra masina sy ny hevitra masina indrindra dia misy lamba matevombe mihitsy manarona. Lamba ohatry ny labasy reny mihitsy, ohatry ny labasy matevona. Tsy voazaka ny rivotra zany. Lamba atao amin'ny tempoly zany lamba matevona. Misy fetra tsy azo ioarana
avy ao amin'ny efitra masina ny olona tsy mahazo hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra izay misy ny fiara-mifanekena izay misy ny teny vavolombelona izay misy an'i Jehovah'Andriamanitra sy ny kerobima tsy mahazo miditra ao fa tsy ny mpisorona be ihany. Rehefa maty Jesosy dia tonga ny horohorontany maizina zao tontolo zao dia tritra ny lamba tao amin'ny tempoly tritra nanomboka teo tritra ny lamba dia lasa ny lasa rideau misokatra. Inona ny hevitra izany? Ndraven'Andriamanitra ny hevitra ny fahafatesan'i Jesosy ingery havana fandravana ny hevitra entre antsika sy Andriamanitra dia tsy misy hevitra fa inona indray mahatonga ny hevitra ino mitsangana ny fahotantsika dia sika izay manjaitra n'le lamba ny tempoly amin'ny alalan'ny fahotantsika lamba efa nitriarina dia zairitsika amin'ny fahotantsika indray hitambatra dia traintsika fa izy ianao Jeo aiza no misy ianao ry Jesosy Jesosy zange eto fa ianao nge nanidy an'le ianao nge nanangana hevitra teny Jehovah'Andriamanitra zaho izy nge tsy lalo tadovanao izy fa mare fa zaho izy ny hevitrareo ny hevitra ny erokareo ny hevitra mampisaraka amin'ireo ka dia tsy mihaino aho ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Androany averiko ilay teny teo hitsovako rano anao androany mba miala eto ianao. Tany lavitra nisehon'i Jehovah tamiko ka ny hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao koa izany namparitako ny famindram-poko taminao. Fantaro fa mandrakizay fitiavan'Andriamanitra anao mety mandalo ady ianao zao fahafatesana ny tambony ota soran'Andriamanitra sao fa tsy maty androany dia androany tamin'ny ota izay nataonao fa misy party zavatra maty tany amin'ny fiainanao tany mety misy zavatra tsy nandeha amin'ny lohan'ny tsony tany misy zavatra maty any. Alleluia. Fa izao na dia nisy aza ny fahafatesana mbola Andriamanitra mpanangana ny matiko io Andriamanitra toliko aminao io. Alleluia. Ary na dia nisy aza ny nirodana sy rava dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe atsangako indray izay rava efa ela. Alleluia. Dia hanorina anao indray ka dia hiorina ianao ry Israely Virginy ary mbola na afaka mitondra ny amponga tapaka ao ianao ka hivoaka amin'ny diny ny faly. Mbola anao tany mboloboka mihitsy ary ianao amin'ny tendrombohitra Samaria ny mpamboly dia hamboly sady hinana sy hinana ny vokatra fa mbola isy andro intsony mitazana ny amin'ny tany avoan'ny Efraima hoe mitsakana ianareo ka andeha hiakatra ny Ziona ho any amin'ny Jehovah'Andriamanitsika. Mbola ferin'Andriamanitra milaona ny fiainanao mihoatra noho ny teo aloha azy fa izao miverena aminy dia aza rarotina ny fitiavana mandrakizay izay menanao fa zava-dehibe io ary tsy hananan'ny olona rehetra io ohatra io tsy hananan'ny firenena rehetra io fa ny firenena Israely nahazo an'izany promesy izany raiso dia tazomy izany promesy izany ho voninahitry ny anaran'irery ihany dia ho tahin'ny tompany isika tsirairay avy. Tonga ny fotoana. Alleluia. Izarantsika fahatsapana mila fa nakasika anao ny toro-teny Alleluia. Iny ny kantoko radio kiradio raha misy aminareo voakasiky ny toro-teny fa manan-javatra ho zaraina manan-javatra ho ambara dia misokatra ho anao ny messengerako afaka miantso ianao dia milaza miteny fofoy inona no azonao lazaina inona no azonao ambara tamin'ity androany ity. Ndao rehefa misy olona tafiditra ao Alleluia. Efa misy tafiditra ao dia andao mampandrotsika avy hatrany ary izay efa tafiditra. Ranavavy Marina Tiana inona no azonao ambara inona no azonao lazaina anao ny fitenenana. Eo makasitraka pastera na misy fitenena ny nanamarika androany hoe ny tanterahany fitiavana mandrakizay amintsika no antony hamindran'Andriamanitra fo amintsika foana satria efa promesa nataony hoe dia tanterahany nanomboka tany amin'ny fitiavana an'i Jakoba dia faharoa Andriamanitra izany efa mity antsika mialoha
Zay vao isika ny tia azy dia tsika matetika rehefa tia azy satria noho ny soa azontsika sy ny sisa dia rehefa fenevana manao adosona kely mandeha manompo Andriamanitra fa sy ny sisa dia Jehova miandry antsika foana dia izy nefa mikapoka antsika kosa indraindray satria maditra isika manangana hevitra dia iny koa no nanamarika na fahatelo izany hoe fitiavana mandrakizay amin'ny Jehova antsika misahirana mihitsy izy mandrava ny hevitra rehetrarehetra izay hatsangantsika rehefa maditra isika sy manao ny zavatra rehetrarehetra tsy mety dia tsika nefa miantso azy dia tonga izy fa ravainy amin'izy tonga iny le hevitra hatsangantsika olombelona dia rodana izy amin'izay dia tsika foana mamerimberina le tsy fitiavana ely. Mankasitraka nareo mianadahy fa mampieny ny toriteny Andranitra ny tombon-tao. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy marina tanatanatazay fizarana fahatsapahana mamy be izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Marina tiana fa mamy be ny fizarana fahatsapahana. Petra olona fa manaraka indray atsika tahin Jesosy indray ary ranabavy Angelina Rodriguez inona indray ary ny azonao ambara anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pastera dia mankasitraka indrindra na amin'ny fitenenana dia mankasitraka nareo mianadahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra mampahery be mampianatra ny zavatra ny tena nakasika be anahy dia hoe ampaharetin'Andriamanitra ny famindram-pony satria tsika tia iny dia ny olona tian'Andriamanitra koa dia ny olona manaiky azy. Dia ilay tantaran'ny zanak'Israely telo hoe fantatry Jehova Andriamanitra tsara mihitsy ny ireo zanak'Israely ireo fa nijangajangana hanompo Andriamanitra hafa fa i Jehova Andriamanitra mihitsy no nanaiky hanorina indray ny amin'ireo zanak'Israely ireo fa ireo na dia efa nijangajangana taminy ara dia nanahariny dia nifahaizony fotsiny dia fahatsosoloa firenena hafa dia tahaka izany koa tsika dia le tantaran'le vehivavy teo ireny koa izany le hoe vehivavy tsy mahazo vady ratsy virgine dia iny koa izany tena hoe lesona be mihitsy dia hoe reny izany namitaka ny vadiny fa i Jehova Andriamanitra nefa tsy Jehova Andriamanitra tsy voafitaka satria izy mihitsy malala momba antsika fa izy mihitsy raha vonona tena hoe vonona indray vonona andray aty. Dia ny farany le hoe Andriamanitra irery ihany no manana fitiavana mandrakizay dia izany mahatonga anazy mampaharitra famindram-pony amintsika. Dia izay tena nakasika be pastera dia mankasitraka indrindra tahin Jesosy. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Angelina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapahana mamy be izay dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana maro fity. Jesosy anie Haleloia. Misaotra indrindra ranabavy Angelina Rodriguez dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Tsika piditra olona fa manaraka indray ary rehefa ao indray ary rahalahy tojo dia hoenanao indray ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Tahin Jesosy taontsika rehetra dia misorapitsaka anareo mianadahy amin'ny toriteny fa nakasika nampahery dia tena hoe mbola nahatsapana indray ny fitiavan'Andriamanitra. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra sady mandrakizay. Aleloia. Dia nahakasika marina le hoe na dia efa nitsangatsanga tamin'Andriamanitra ary ny zanak'Israely dia mbola tenenany hoe ry Israely virjiny. Dia ohatrany izany mihitsy fitiavan'Andriamanitra tsika koa na dia efa nitsangatsanga satsika na dia efa nanompo Andriamanitra hafa tsika sy ny sisa fa mbola tian'Andriamanitra foana ahorina indray, mbola ho atsangana indray dia dioviny. Dia na dia efa mitsangatsanga ary dia efa tsy virjiny intsony fa ataony ohatrany hoe virjiny indray. Aleloia, mbola atsanga indray ny fiainana, dioviny, mbola averina indray. Dia tena mahafinaritra Andriamanitra.
tsy manary mandrakizay tokoa izy ary mianatra foana. Alleloia. Nakasina koa le tany amin'le Deutéronome teo le hoe Andriamanitra zany tsy hoe tsika manahoana, tsy hoe zany kisely maro ny izy na ohatr'izany hoe na hery be na sy ny sisa, fa tsy n'Andriamanitra tsotra zao fotsiny. Dia nitiavany zany kisely n'Andriamanitra rehefa Andriamanitra nanavitra azy teo tanany mpanjaka Farao, mpanjaka n'Ezipta Farao. Dia ohatran'izany koa tsika hoe efa navotan'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra tsika satria efa tian'Andriamanitra tsika. Alleloia. Dia mahafinaritra mbola nanosika indray ity an'Andriamanitra bebe kokoa. Ilay tantara teo koa tena nahakasika kely, ilay tantara resaka lehilahy efa antitra kely teo dia le nandeha foana dia rehefa antitra kely izy vao nitoetra dia mahafinaritra ny raisin'le vadiny foana. Dia izany koa tsika amin'Andriamanitra, resaorana an'Andriamanitra. Alleloia. Entain Jesosy daholo. Alleloia. Ankasitraka indrindra raha toy izao mampy foana ny fizarana-pahatsapana. Jesosy amaly fity dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany. Mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Alleloia. Mbola misy izara-pahatsapana manaraka ao aso-ampandrosoantsika izy rehefa ao ary mampiavintsika $100 dia mentsika azy fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina $100. Teny Jesosy pastera dia misaotra betsaka nanome fitenenana dia makasitraka nareo mianadahy tamin'ny toriteny. Ninazy ny tena nakasika atsika mbola tsy nahay tia an'Andriamanitra atsika. Andriamanitra efa tia atsika. Dia izay vao tsika ny tia azy efa nanaovan'Andriamanitra zavatra zany atsika, dia izay vao natsapa hoe tiantsika Andriamanitra. Dia faharoa isika tsy misy nizanizan'Andriamanitra nizaniza manana zany hoe fitiavana mandrakizay zany. Afa-tsy n'Andriamanitra antsika ihany no manana zany hoe fitiavana mandrakizay zany. Dia Andriamanitra koa dia misy fotoana Andriamanitra tsy mihaino antsika satria misy hevitra, fa nefa tsy mandrakizay zany. Tsy mandrakizay Andriamanitra tsy mihaino satria famindram-pona azy dia maharitra mandrakizay ny fitiavana, dia maharitra mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Raha misy mandalo zavatra sarotra mieritreritra hoe adinon'Andriamanitra dia tsy ho adinon'Andriamanitra ianao, fa andeontsika andrava ny hevitra anatin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hoe fibebahana. Dia tian'Andriamanitra mandrakizay atsika rehetrarehetra. Dia mankasitraka nanome fitenenana tahin Jesosy dia mitombo ositra hatrany. Alleluia. Mahambe mankasitraka amin'ny fizarana-pahatsapana. Mahambe rahavavy $100. Jesosy any amaly fitianao dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana foana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Alleluia. Tapitra ny fizarana-pahatsapana hiditra avy hatrany aminao iritsika, dia amin'ny aniritsika tonga dia anao to dia vavaka ny firenena marina ny fotoana. Misaotra ny rehetra na zara-pahatsapana teo fa tena hoe mahafinaritra be izy fizarana-pahatsapana sady mamelombelona tsara ny fandaharana kelitsika. Dahary fitiavana ianao dia hivavakantsika orinan'izany. Miaratsika kely aloha fa mbola misy mizara-pahatsapana kely kay aloha tsy avotsitsika mizara-pahatsapana averitsika any zay rehefa fa andao aloha tsika ampiditra olona hafa ohatry efa nizara-pahatsapana tena nampavaingidrina anao dirikaizy raha tsy diso sa zany diso. Ay, andao ary mena fitenenana ary ianao azafady. Nasolo nabavaingidrina, nasolo ohatry ny ambanibe le feo aferenao amin'izay le teninao ary azafady indrindra. Efa mahay pasteur? Ie, efa mety azafady. Makasitraka nanome fitenenana ilay zavatra adiniko tamin'ilay teo moa dia ilay hoe ny fiainantsika dia tahaka ny tempoly. Ka raha vao miala tsika, raha vao miala kely amin'Andriamanitra fotsiny tsika dia misy zavatra rodana ao dia ny
ny tempoly dia hoe misy ny anatiny misy ny ivelany ka mety hoe ny fialantsika ny fiatantsika amin'Andriamanitra dia mety misy hoe rodana party mirodana ohatra hoe amin'ny manda dia rehefa mirodana manda dia mora miditra amin'ny fahavalo dia tokony tsika izany tsy hiala amin'Andriamanitra fa ndary mora lasa anjakan'ny ratsy ny fiainantsika dia faharoa ilay hoe Jesosy efa nandrava ilay hevitra fisarahana tamin'ny otantsika fa itsika indray lasa ohatrany hoe zairitsika manakambana ilay fahotana indray izany tsika dia izay izany tena hoe lesona be tena mampisaina be mihitsy dia tsy tokony hiverina fahotantsika rehefa mivonjeny dia izay tena nakasika dia mankasitraka pasitera indrindra nampiditra fanindreo dia tahian Jesosy daholo amen. Alleluia. Ampidirina ianao na mbola fanontelony ariko inona moa ny olana fa antsika mianakavy ty dia mbola tsy lasa be fotoana dia tsisy olana mihitsy fa dia misaotra anao verina mitondra an'izay fanamariana izay. Alleluia. Tsara be raha teo ilay fanamariana satria point ngeza be mihitsy tokoa iny anankiray iny. Alleluia. Ndao ary menofinaritra tory antsika dia vavatsika aorinan'izay. Dia locha nawe layo izai no fianaku Tani natin lava kawe Pasinto minifita manawe Nati medikasa Dinutia vina Dia nawe Tuho izai no sabaku Dia locha nawe layo izai no fianaku não se come de feita, mas não é. Não se mede casa, de muita vida. Fitava na noite, fitava na noite, tudo me mara. Aonde não há tesara coa de Senhor, magnifica para pisar na funda. Fitava, eu não te sou Vita
Alléluia. Misaotra Jesosy aho, misaotra Jehovandriamanitra ny amin'ny fitiavanao aho. Misaotra fa tena fitiavanao na dia izao mbola mahatafavory anao eto izao. Misaotra ny amin'ny fitiavana izay nasetrinao anay a, na dia tena hoe tsy mendrika anehoana izany ary izay na ny zavatra ratsy izay ataonay sy ny fivadibadianay. Samy tia ihany tsika Jehova fa ianao no tia voalohany. Ary izay na dia tia aza dia miovaova. Fa ianao rehefa tia dia tena tia. Misaotra Jehovandriamanitra. Isaoranay anao ny fitiavana mandrakizay izay natolotra ao anay. Isaoranay anao ny fitiavana mandrakizay izay iainanay isan'andro aminao. Rehetra teo alohanay izay tianao a, dia tena nisitraka an'izany hatrany an-danitra any amin'izao fotoana izao dia miaina an'izany fitiavanao izany. Izay Jehovandriamanitra, tena pahareto aminay ny famindram-ponao ary atolory anay, faraisinay ary iainanay izany fitiavana mandrakizay izay omenao anay izany. Misaotra Jehova. Dia tahio ny tsirairay avy a, tena apetraka ao am-pelantananao ty asa fanompoana ny fiainanay, fandalovanay eto amin'ity tany ity, mba tena hoe isitraka isan'andro san'andro izany fitiavan'Andriamanitra izany anay izay. Misaotra Andriamanitra. Dia voa sisa tany dia faritra amin'ny ranonao tsy afaka hitsaingoka anaty litera iray tamin'izany teny votolo teto izany androany. Ary jereo koa izay rehetra tonga teto Jesosy androany, na fohy fotoana, na fohy torimaso, na fohy aina, niaritra izany vavaka fiambenana izany mba handreny feonao sy ny teninao. Dia ianao ny handrotsaka ny fitiavanao sy ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao amin'isy atokantrano isam-batan'olona. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ampandrotsika mba fitsika kadaka amin'izao fotoana izao vavaka ho an'ny firenena. Raha mba fikadaka anao fitenenana. Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka pastera na ny fitenenana dia hiara hivavaka tsika tompo. Mbola misaotra anao izay irainay sy ny an-danitra fa vitantsonga tsara ny fandaharanay sady tsy tapaka Jesosy. Misaotra tamin'ny connexion Jesosy malalo dia raina ny anaranao Jesosy. Misaotra fa na sakafon-jay ny ara-panahinay. Misaotra tamin'ny fitantananao anay foana. Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao. Andriamanitra mpamindra fo. Fitiavana maharitra tokoa ny menao anay Jesosy. Zahay olombelona tokoa dia tena mbola misy tambony foana Jesosy. Nefa ianao dia tena tsisy tambony izany Jesosy fa tianay fotsiny amin'izao Jesosy malala. Aza velanao irodana zay Jesosy. Tena hoe milanao zahay. Dia mivavaka koa zahay Jesosy malala ho an'ny firenenanay Jesosy malala. Mahamindra fo amin'ny firenenanay io Jesosy. Fa mbola milanao fa tena mbola firenena be monomonina Jesosy. Tena mila fitiavana avy aminao, mila fahenjena avy aminao Jesosy malala. Mila fahasoavana io firenenana io Jesosy mba hanaiky anao io tanindrazana io Jesosy malala. Mila famindram-po avy aminao io firenenana io satria Jesosy dia tena hoe ampianaro io tanindrazana io. Mila sekoly fianakarana avy aminao Jesosy malala. Mbola feno fijangajangana tokoa amin'ny firenenana io Jesosy. Mila famindram-po avy aminao Jesosy malala satria dia tena mbola feno fahotana Jesosy malalanay dia ampio
tomatsakariva Jesosy na dia ao aza Jesosy na dia mirodana aza io Madagasikara io Jesosy dia ianao anie Jesosy tena hoe anarina tanteraka io Madagasikara io Jesosy malala ataovy manda io firenenana io fa mila anao Jesosy ary fantatra ianao Jesosy malala fa na dia hoe mirodana aza dia mbola eo foana ianao Jesosy manarana ary manjaka izay ny fitiavanao Jesosy raha manampina anay io firenenanao Jesosy dia raisinao tena hoe mino sy matoky izay Jesosy malala ary mivavaka izay Jesosy malala tena hoe anao anie Jesosy tsy miafina eo anaty anao ny zavatra nahazo io firenenana io dia anao anie tena hoe anorina n'izay rodana Jesosy malala ampatanjaka koa Jesosy ny olona izay mety hoe tratry ny fahoriana rehetrarehetra amin'ny firenenana io Jesosy dia anao anie hijery azy ireo manokana raha anao masina Jesosy tena hoe hilatsaka amin'ny firenenana io Jesosy fa tena mila anao firenenana io amin'izao fotoana izao Jesosy malala mino sy mahatoky izay Jesosy fa amin'izao fotoana izao ianao dia hijery io firenenana io fa tena mila anao firenenana io Jesosy malala dia mankasitraka indrindra raha naizany an-danitra mety misy zavatra tsy voatony mivavaka Jesosy fa anao anie Jesosy hijery an'izany manokana ary anatanteraka an'izany aminay tsirairay avy Jesosy malala dia raha hisaraka izay rehetra eto Jesosy samy manana ny tranony izay tsirairay avy dia anao anie Jesosy ameny toromaso mamy aminay amin'ity aliva ity ary raha tonga maraina dia fazonao indray izay isorinay ny anaranao Jesosy ary mbola petraka aminao koa ny andro tontolona indrona rapito Jesosy malala dia mankasitraka indrindra raha naizany an-danitra anao rerian'ny niderany aby voninahitra toloko mandrakizay misotra raha naizany an-danitra Alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrinanao ranavavy Kadaka tao anatin'izay ten'Andriamanitra mamy be izay nentinao izay tao anatin'izay vavaka mamy be ho an'ny firenena izay Andriamanitra manankiream-pahasoavana anie hamaly fidianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra antsika rehetra misaotra ny ranavavitsika keke tamin'ny toriteny misaotra betsaka ny ranavavitsika Hortensine tamin'ny vavaka fanomboana misaotra ny rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana tamin'ny commentaire tamin'ny teny gasy vazaha anglisy allemand dia misaotra ny rehetra koa tonga niaraka tamin'ny teny Jesosy any hamaly fitianareo tsirairay avy tsy akanavaka dia raha mbola tsonga amin'irao an'andro Jesosy ka tahiny tompo venana soamatsara tsika dia eo anato indray tsika rampitso raha sitrapon'Andriamanitra tahiny Jesosy daholo ary tsika rehetra dia tafandriamanitra rapitso indray aki-radio.com aki-radio.com fahanomeny no japeo aki-radio misy toteny sy pinadiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina tahiny tompo daholo.